Iarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomporay tratra ity anio ity. Soran'ny tompo mbola meny fahasalamana antsika rehetra ary meny amin'izao fotoana izao fa antsika miara-mianatra ny tenin'ny tompo. Da malana antsika ny lesona ho zany dia teo amin'ny toko fahaefatra izany hoe mbola ao anatin'ny seza fiandrianana antsika satria namiditra amin'ny toko fahadimy ary antsika mbola miresaka ny eo ambony eo anatrehan'ny seza fiandrianana ihany mbola resahantsika zany. Ka hitantsika zany ny tapany voalohany mikasika ny resaka hoe seza fiandrianana iny. Dia jerintsika ny tapany faharoa indray amin'ity an'ity hoe inona indray ihany koa ny zavatra mitranga. Hitantsika indray zany rehefa miditra ny toko fahadimitsika. Fa alohan'izany alohan'ny amitianantsika kely ny lesona izay niarahantsika nanao tamin'ny farany iny dia tsara angamba raha miara-mivavaka tsika. Alohantsika hivavaka ny anaran'i Jesosy. Jehovah'Andriamanitra iray io, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra iray fa mbola nomenao indray ity fotoana anio ity izay nahafahanay indray hiara-hianatra ny teninao sy handinika izany. Ko mangataka aminao izay iray, mampianara anay iray ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonin-kely izay vahoakanao. Sokafo ny fonay iray io, sokafo ny sainay. Hamantaranay ny sitraponao. Zahay reto te mpanompo tsy mahasoa ihany ary tsy matoky eo anatrehanao. Ary tsy manana ny marina izay na dia kely aza. Mifona raha io ny amin'ny elokaisy ny tsy fahamarinana rehetra, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fisainana, na tamin'ny fitondratena. Eo ihany koa izay olona malaky mahazo anay ka mandavo anay, na dia efa miady sy mitolona amin'izany ary izay. Hoy ny apôstôly Paoly manambara manao iza nanafaka anay amin'ny tenan'ity fahafatesana ity. Eny Kristy, rehefa maty anay ka nisolo vonanay. Ary raha izay dia tsy maefa manao na inona na inona. Fa ho ihany koa ny apôstôly Paoly manambara manao hoe ampo anay ny fahasoavanao. Ko mangataka aminao izay Jesosy io, raha ianao no hanafaka anay dia ho afaka izahay. Diovy amin'ny rahanao izay Jesosy io ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao izay Kristy io ho afa-keloka. Aoka ny rahanao hanamarina anay. Hanamasina anay ary hampihavana anay amin'ny raha izay an-danitra. Aoka ihany koa ilay rahanao Jesosy handrakotra anay ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Aoka ny anjelinao hitoby manodidina anay ka hiaro anay sy hitantananay. Ary eo ka ho androraho anay ninao Jehovah tompony maro. Taio izay raha miditra, taio izay raha mivoaka. Taio ny fahasalamanay, taio ny fivelomanay, taio ny hanina hoaninay, taio izay mahasana ny fiainanay rehetra. Sy ireo demarcha rehetra ataonay amin'ny fiainanay. Eo am-pelantananao ray nametrahana izany satria tsy maefa manao na inona na inona izay. Raha tsy apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay. Dia manjaka aminay Andriamanitro, na amin'ny fisainana, na amin'ny fiteny, na amin'izay jeren'ny masonay, na ny nosofinay, na amin'izay ataonay. Aoka ray mba ho masina izay satria masina ianao. Ary eo ka ilay ratsy tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana aminay, na amin'ny fiainanay, na amin'ny fahasalamanay, na amin'ny asa aman-drarahanay, na amin'ny tokantranonay, na amin'izao fampianarana izao. Fa ilay devoly Satana kosa izay hoentina manafika anay amin'ny lafiny rehetra. Dia ilay vonina noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy izany tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay na dia kely monja aza. Ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana sy ny asany rehetra tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray ka lazaina ny anaranao. Mena voninahitra ianao ray hatramin'izao komandrakizay. Ary ninona aretina mahazo anay Kristy eo ka mamparary anay. Dia mangataka aminao izay enoa ny fitarainan'ny tsirairay avy. Ary amin'izao fotoana izao raha miara-mivavaka eto ary izahay Jesosy io. Dia eoka ianao hanendry ny loharano-karetina izay mahazo ny tsirairay avy eo. Ko mandidy izay loharano-karetina mahazo izay marary eo tokantranao na eo am-pianona izao fampianarana izao. Sitrana ny aretina rehetra izay mahazo izay marary eo tokantranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny diakapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina. Sitrana ny aretina rehetra izay mahazo ny marary rehetra eo tokantranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny diakapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina. Sitrana ny aretina rehetra izay mahazo izay marary rehetra tokantranao sy miendry izao fampianarana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny diakapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina. Dia rainy ianao Andriamanitra ray io ka lazay ny anaranao.
eny tompo finoana no angatahana izany rehetra zany fa hoe ianao hoe hainy mino ny zavatra rehetra ary hoe ianao izao ny famantarana araka izay mino mety tanana marary izy dia ho sitrana ny marary androka demini amin'ny anarako izy dia hivoaka ny demini na dia misotro zava-mahafaty ary izy mety hoe misy manam-poizina zany dia tsy hampaninina azy zany nakakery menarana ary izy dia tsy hampaninina azy zany akory eny Andriamanitra io ampelantananao no metrahana ny aina sy ny fiainana rehetra dia aoka ny sitraponao mitanteraka aminay dia mitenena raha eo amin'ny alalany fanainao masina amin'izao fampianarana izao fa vonikeny izay vahoakanao mianaran'i Jesosy tompona nratana izany vavaka izany raha hitonatrehanao halleloia dia anao ny aty eo fangina izay amen voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany izany mitana kely ary tsika ny lesona izay nyresantsika farany iny dia efa vitantsika moa izy fa fitinana kely fotsiny alohan'ny hidirantsika amin'ny toko 5 zavatra hitantsika zany dia zao hoe le loholona 420 sy le zava-manana efatra izay eo alohan'ny seza fiandrian'Andriamanitra dia zao hoe inona ny ataon'izy ireo manao fanompom-pivavahana zany izy ireo eo anatrehan'Andriamanitra ary ny fanompom-pivavahana izay ataony zany dia tsy mitsahatra zany izy io andro aman'alina zany ohatra ny tany amin'ny andron'ny testamenta taloha tao amin'ny tempolo zany le fanompom-pivavahana tao amin'ny tempolo dia tsy mitsahatra andro aman'alina misy foana zany io ny fanaterana fanatitra ny fanoloana ny mofo aseho amin'ny latabatra tao amin'ny tempoly ny fanatitra didikazo manitra ny fanatitra dorana dia misy foana zany dia le fanompom-pivavahana amin'ny tempolo zany misy foana zany dia eo koa ny levita zany izay mifandimby amin'ny klasin'izy ireo zany eo amin'ny resaka hoe fideranan'Andriamanitra teo amin'ny tempolo eo ihany koa ny mpisorona mifandimby amin'ny klasin'izy ireo eo amin'ny hoe asa fisoronana teo amin'ny tempolo dia misy foana zany zay tsy mitsahatra mihitsy teo amin'ny tempolo dia izay koa nefa ny zavatra hitantsika zany amin'ity eto alohan'ny seza fiandrianan'ity hoe le zava-manana ny efatra zany sy le loholona 420 zany dia tsy mitsahatra mankalaza an'Andriamanitra sy mideran'Andriamanitra satria izay mihitsy le zavatra teneniny eo amin'le andininy 9 dia zao ny teneniny eo amin'le andininy 9 toko 4 andininy 9 hono izy zao ny zavatra teneniny ary ny zava-manana ny efatra dia samy nanana elatra inavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitsahatra andro aman'alina izy manao hoe masina 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 ny tompo Andriamanitra tsy mitsahatra andro aman'alina zany hoe tena andro aman'alina zany tsy mitsahatra dia inona ny ataony masina 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 ny tompo Andriamanitra tsy tozy izy ary efa vita ny zava-manana ny efatra zany izay fiteneny hoe masina 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 dia inona ny ataon'ny lolona 420 dia zao ny ataon'ny lolona 420 eo amin'le andininy 5 dia zao ny teneniny eo ary raha ny zava-manana aina anome voninahitra sy haja fisaorana ho an'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana dia ilay velona mandrakizay dia iankohaka eo alohan'izay mipetraka ambony seza fiandrianana ny loholona 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay dia hanipony satry-boninahiny eo alohan'ny seza fiandrianana ka hanao hoe ianao tomponay sy Andriamanitra no mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery fa ianao nahary ny zavatra rehetra ary ny sitraponao no nanisy sy nahary azy zany hoe voavita zany le fiderana sy fankalazan'Andriamanitra ataon'ilay zava-manana efatra hoe masina 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 ny tompo Andriamanitra tsy to dia ny ankohaka ny lolona 420 niala teo amin'ny seza fiandrianana zany dia nanipony satry-boninahiny eo ny lolona mipetraka ambony seza fiandrianana dia izy miankohaka zany izy dia miankohaka izy dia mivavaka ahoana izy teo andininy 10 dia iankohaka eo alohan'izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolona 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay miankohaka izy ka mivavaka amin'izay velona mandrakizay dia eo moa efa nyresantsika hoe lolona 420 dia inona ny ataony zany any an-danitra any miala mihitsy izy eo amin'ny seza fiandrianana dia manana seza fiandrianana izy miankohaka izy manala ny voninahitra ny zany izy ny esorony mihitsy ny satry-boninahitra iny ny esorony voninahitra satria hoe iza no mendrika dia ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana no mendrika hatria izay ny teneny eo amin'ny andininy 5 ary raha ny zava-mananaina hanome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana dia ilay velona mandrakizay dia ny ankohaka ireto lolona 420 reto dia inona ny zavatra nataony izy eo amin'le andininy
andiny fa 1:50 zao ny zavatra tenen'zareo rehefa niankohaka izy rehefa niala teo amin'ny seza fiandrianana izy sy niankohaka ary nanipiny satry voninahiny de ozy izy hoe ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery. Ianao rery ihany zany ny mendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery. Inona ny mahatonga an'izay? Maninona zany izy ny hoe izy ihany no mendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery? De tenenina fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. De zay zany le resantsika farany, maninona moa tsika no miankohaka amin'Andriamanitra? Maninona tsika no mivavaka amin'Andriamanitra? Maninona tsika no manome voninahitra azy? Be de be mantsy misy ny olona manao an'izany, fa maninona tsika no tokony mivavaka amin'Andriamanitra? Ohatrany hoe manao atsika ho ambany zany tsika de hoe maninona no tokony mivavaka amin'Andriamanitra? Tsika velletiko mba maninona tsy maintsy mivavaka amin'izany Andriamanitra zany? Fa tady fa ny rivotra iainanao io, ny tany itoeran'ny tongotrao io, ny fiainana mbola mahavelona Andriamanitra no mahatanteraka an'izany. Raha tsy sitrapon'Andriamanitra de tsy misy zany rehetra zany. So zavatra iainantsika zao na ny rano sotrotsika, na ny sakafo antsika tsy misy, na ny fietsehan'ny tanantsika ohatran'io aza. Imagine hoe reny olona tsy mahetsika tantanany reny intsony, io masony sisa afaka mihetsika de ny vavany fa tsy mihetsika, paralysé le olona. Fa matoa mbola mihetsika ny tananao, misaory an'Andriamanitra ianao fa izy mbola mampisy an'izay zavatra zay. Zay izy zavatra teneniny ianao izy no mendrika andray ny voninahitra sy ny haja sy ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Zao zavatra hitantsika ary rehetra zao zany de tsy nisy raha tsy Andriamanitra no nampisy izany. Izy no mendrika akofana sy mivavahana. De hoy ny resantsika hoe raha ny lolo 120 ary ny manala ny voninahiny miankohaka eo anatrehan'le mipetraka ambony seza fiandrianana. Ahoana tsika ny tsy ankohaka kosa eo anoloan'le mipetraka ambony seza fiandrianana? Efa niresantsika teto mikasika resaka fiankohana fa tsy veryntsika. Fa zavatra tiana tenenina de tia manao hoe misy any amintsika zany amin'ny fiangonana zay misy zany, tsy teny anaram-piangonana tsika, fa mipetraka ambony banc daholo ny olona rehetra. De tsy miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny pasteur azy de mena satro-boninahitra mihitsy izy ery amin'ny pilipitra ery, ery amin'ny estrade ery ambony ery zany mena seza amboninahitra mihitsy izy. Tsy mitovy amin'ny sezan'ny olona rehetra ny sezany. Ohatran'ny sezana trône zay ny sezana pasteur. De rehefa manome voninahitra an'Andriamanitra ve mpiangonana de mba miankohaka miala amin'ny trône io ve? Mba miala amin'le sezan'ny banc daholo ve de mba miankohaka? Ngamba raha misy anankiray manao an'izany de izy inona mahazo an'ity tonga koa sekta. Zany ma tsy le mahazo. Sekta. Fa zany ny zavatra tao fiakofana eo anatrehan'Andriamanitra, miankohaka miala ambony seza fiandrianana, manetry tena mihitsy ianao amin'le pahary. Rehefa tonga ary any amin'ny reny de misy olona manakaja tonga eo am-piangonana de mena seza tsara mihitsy ery aloha ery, mena ny hajany de manontany iza ny tokony homena voninahitra ao am-piangonana? Ny vahininao ve no mena voninahitra sa Andriamanitra? Ao am-piangonana zany Andriamanitra rery ihany no mena voninahitra. Mianala ny satro-boninahitra ny daholo ny rehetra ny lolo 120 raha manala ny satro-boninahiny. Tsisy ambony na ambany. Zay le hoe tsisy ao am' Jesosy Kristy de zao. Tsisy vavy na lahy, na andevo na tsy andevo, na mpanan-karena zany io na manitra, tsy misy zany eo. Fa iray ihany ianao am' Jesosy Kristy. Ka raha tonga ao am-piangonana zany ianao, iray ianao. Zay le hoe membre ny Kristy ianao, vatany ratsan'ny Kristy ianao. Tsisy fanavakavahana zany tonga any am-piangonana. Fa manetry tena daholo satria Andriamanitra omena voninahitra rehefa tonga any, fa tsisy olona omena voninahitra na pasteur raha tsy omena voninahitra. Fa mpanompo izy tonga ao, mbola manompo an'Andriamanitra izy tonga ao. Fa Andriamanitra no omena voninahitra. Inona ny andehanantsika hivavaka? Amme voninahitra an'Andriamanitra ny hivavahantsika any am-piangonana. De hanandratra vavaka eo anatrehany, hanatitra fanatitra eo anatrehany. Ien'ny tory lalana zay omeny atsika amin'ny alalan'ny teny zay omeny, zany ny andehanantsika any. Fa tsy andeha haka seza amboninahitra indray no tonga any, raha tsisy seza any za tsy mipetraka any. Misy moa le fiangonana tony de mipetraka amin'ny tany, de iza koa nipetraka amin'ny tany io. Fa ny loha olona ngeka niala teo amin'ny sezany mihitsy de niankohaka amin'ny tany.
ka io zany zavatra tokony asiana ny ampiangonana izy io hoe na misy bon reo hoe tsy manino hoe misy bon fa asiana toerana zany ankofo anao mihitsy anomezanao voninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny tempolo ivavahana amin'Andriamanitra hoe misy fotoana fiankofana aminatin'ny fotoam-bavaka zany dia io fiankofana io zany a Satana zany dia zao hoe izy tena makatahaka satria ny fiankofana zany omenan'izy ilay fiankofana dia omenan'Andriamanitra ary io fiankofana amin'Andriamanitra io nefa tany an-danitra dia efa nitediavin'ny Satana hoe nahoana Andriamanitra no ivavahana ary tany ny aviany io resaka demokrasia voalohany io eto tany mantsy misy ato dia demokrasia dia zay lamim-bahoaka zany no vidiana ka tany no entin'ny Satana io resaka demokrasia io hoe ahoan'Andriamanitra rery ihany no manjaka Andriamanitra loza be zany nataony tany an-danitra tany zany nipolitripony tao aminy zany le faratsiana dia raha empatelon'ny anjely tany an-danitra voatary ny tao anatin'izay ny tiomy nanao demokrasia zany fanonganam-panjakana raikitra ny ady tany an-danitra resy izy nazera tetỳ tany izy fa rehefa tonga tetỳ tany izy mbola tao anatiny foana io fanindrina hoe Andriamanitra akofana zako tokony akofana mbola ao anatiny foana le izy anika rehefa tonga ary Jesosy Kristy tetỳ tany dia mbola niteny tamin'i Jesosy izy hoe raha miankohako amiko ianao dia omeko anao zay rehetra zao dia tadidio fa ny lakilen'ity tany ity izy mantsy le horesantsika eo aoriana nomena azy ny fahefana eto amin'ity tany ity izy no manjaka ka izy manapaka n'izao rehetra hitantsika izao zany satria nomena azy zay amin'ny fotoana misy fe-potoana no anomezana azy an'izay mbola horesantsika izay rehefa tonga any amin'ny toko 7 antsika fa aty amin'ny toko 4 izy dia zao mihitsy nitenen'i Jesosy amin'ny Matthieu jerentsika kely any Matthieu toko 4 any dia zao ny zavatra resahany io zany Matthieu toko 4 dia vakitsika kely vakitsika amin'ny 9 sy ny 7 9 sy ny 7 dia zao niteneny amin'ny anaran'i Jesosy zany hoe nalainy devoly fanahy zany Jesosy rehefa avy nifady anina izy dia zao niteneny amin'ny 9 ary ny devoly nitondra azy zany hoe nitondra an'i Jesosy zany ary ny devoly nitondra azy indray ka nakany tendrombohitra avo dia avo ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohaka eo anatrehako ianao miakatra teny tendrombohitra avo dia avo izy dia nasehony Satana azy ny fanjakana manerana amin'izao tontolo izao dia ozy izy izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohaka eo anatrehako ianao misy heviny lehibe zany izy no manapaka an'izao rehetra zao Satana zany nitaky fiankofana aminy za tsy miteny hoe izy amin'ny fitondram-panjakana miankohaka aminy tsy teny an'izay fa mazava be nge zany teny zany omeko anao zao rehetra zao izy raha miankohaka eo anatrehako ianao Jesosy ny nalainy fanahy tamin'izany omeko anao zao rehetra zao raha miankohaka eo anatrehako ianao izy dia ahoana izy Jesosy 10 fa hoy Jesosy taminy mandehana ianao ry Satana fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitrao no iankofanao ary izy rery ihany no tomponao Jehovah Andriamanitrao no iankofanao ary izy rery ihany no tomponao zany hoe tsisy hafa zany iankofanao fa tsy ny Jehovah Andriamanitrao rery ihany ary izy rery ihany no tomponao akoatran'izay zany dia efa tsy izy zay hoe miankohaka ry amin'ny vato lampy ery ianao miankohaka ry tsy haiko izay toerana mety iankofanao any ivavahanao simba amin'izany ianao Jehovah rery ihany miankofanao ary izy ihany no tomponao satria nahoana izy ka nomendrika omem-boninahitra fa izy ny antony zavatra rehetra izao ary izy ny nampisy azy raha tsy ny sitrapony dia tsy nisy zao zavatra ary rehetra izao izay ny antony ankofana amin'Andriamanitra ary izay mihitsy nge tenenina aty amin'ny salama satria izy no mpaharentsika koa izy mbola tenenina eny aty amin'ny salama fa 5:7 mbola tenenina ihany koa aty amin'ny salama aty salama fa 5:7 dia ny 5:1 ao nisy izy ato
andin'ny fahenina dia jerentsika avia ka aoka iondrika sy iankohaka isika aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehova maninona mpanao atsika teneniny mihitsy iankohaka eo anatrehan'i Jehova mpanao atsika satria izy no nanao atsika avia ka aoka iondrika sy iankohaka isika aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehova mpanao atsika satria izy no mpanao atsika izy no mpahary atsika notre créateur ozy izy fa am'izao fotoana izao ny zavatra misy dia zao tsy le mpanao atsika indray na le mpahary atsika no tompontsika sy ankofantsika fa le noariana indray no tompontsika ny zavaboary indray no tompontsika zavaboary mety misy karazany io ohatra zao reny footballeur malaza reny ohatra ataontsika izy adolo ny anarany reny ohatra hoe Mbappé miresaka tsika hoe ataontsika hoe Benzema ohatra hoe Ronaldo Messi Lewandowski tsy fantatro izy adolo fa be deaibe izy ny tena footballeur mahay any dia zao mihitsy ny anaovan'ny olona idolâtren'ny olona le izy ahoana moa le fomba hoe idolâtreny miteny izy lui c'est mon idole ozy izy zany idole zany inona ny dikan'izany amin'ny teny gasy sampy angy zany zay le atao hoe sampy manompy sampy lasa sampy le olona zany lasa inona efa olombelona no arian'Andriamanitra iny dia inona reny tena hotompon'le olona ohatran'le mpihira malaza be reny dia fanina mihitsy dia ohatraniny izy rehefa ohatraniny dia manana karazana ohatran'ny birao kely mihitsy izy dia apetrany eo dia ty ohatrany hoe ataontsika hoe Whitney Houston na Mariah Carey tsy fantatro ny mpihira malaza fantatsika na Johnny Hallyday tsy haiko dia karazana hôtel mihitsy zany hôtel kely zany le izy eo karazana toerana ohatrany hoe natokana anaovana ohatrany hoe karazana am'teny hôtely am'teny gasy izy zany hôtely tsy hoe hôtely trano fatorizana fa hôtely fanaovany fanimpom-pivavahana zany dia hôtely kely mihitsy zany mipetraka eo misy sarin'le mpihira misy eo daholo ny CD-ny ty misy figon'le mpihira ny vidina tary ty misy signature-n'le mpihira kely autographe ty misy akanjo ny tariananina dia misy olona anankiray zay dia nanao an'izay mihitsy izy dia rehefa dia isan'andro izy tsy maintsy mihira kely eo dia rehefa mihira izy dia esorony mihitsy vady aman-drany dia mihira dia izy toy izy tena mitomany mihitsy tena tafaray amin'le idole izy teny hoe lasa fivavahana angely izy ny olona zany tsy tonga saina amin'izy fa teny hoe lasa manompy sample olona fitenenana hono izy Francis Turbo zay manompy sample ozy izy ka zay le izy lasa mivavaka zany nefa olombelona ihany ao reny mivavaka amin'ny hazo reny misy hazo dia lasa ohatrany hoe hazo masina le izy dia asiana karazana ruban le hazo dia anaterana fanatitra ao no manao tsangam-bato dia anaovana sorona zavatra maro samihafa tsy haintsony reny zavatra no ariana daholo reny dia lasa tompona zany ao moa misy an'le resaka hoe aloalo reny koa nantsika ny Madagasikara any dia hoe inona ny hevitra reny tsy da mety ho diso fotraohatr'izay no nandresako an'le izy hoe le aloalo izy dia hoe ny fanahin'le maty zany ohatrany hoe ino ny sary asehoan'le aloalo zany ohatrany hoe fanahin'le maty no mipetraka amin'iny zany ohatrohatr'izay le fipetraka le oraolo dia ahoana zany fa zay le izy lasa ny zavatra no ariana zany no maninona no tompona fa tsy le Andriamanitra bary ka zay hoe hanomezana voninahitra an'Andriamanitra satria izy no nahary atsika izy no mendrika ho ajaina izy no mendrika miamboninahitra miankohaka mihitsy mialo amin'ny seza fiandrana manala ny voninahitra ao zany ianao raha manamboninahitra ianao na manakajy ianao na ministre ianao na président na région ianao na député ianao na PDG ianao na directeur ianao na inona asa misy ianao rehefa tonga am-piangonana ianao dia miala zay voninahitra tsatro-boninahitra ao zay anomezana haja anao ety ambanin'ity masoandro ity fa eo anatrehan'Andriamanitra ianao izy no memboninahitra fa tsy ianao indray mbola omena rehefa tonga any hoe mena seza mihaja ery aloha ery dia afaka avahana ny manitra fa iray ihany ny olona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra fa izy no memboninahitra rehefa tonga ao anatin'ny tempolo ianao dia zay mikasika an'iny zany namaranantsika hoe maninona Andriamanitra no mendrika ankofana maninona Andriamanitra no mendrika an'io dia raina sy ankalazaina
satria izy no mpahary atsika, izy no mpanao atsika. Zay ny amin'ina itsofotsika ny amin'ny toko fahadimy izany. Ina indray ary resany amin'ity toko fahadimy ity, zany hoe mbola eo alohan'le seza fiandrianana ihany zany tsika fa irosy lalala ihany kokoa zany tsika inona indray ny zavatra hitantsika zany amin'ity toko fahadimy ity, satria ny zavatra hitantsika zany dia zao hoe hitantsika ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana zany. Dia iresaka indray tsika satria misy zavatra aseho ihany koa zany io zany hoe eo amin'lohan'io seza fiandrianana io. Jerentsika toko fahadimy ary Apokalipsy toko fahadimy. Dia alohan'ny zavatra rehetra aloha dia tsy maintsy mamaky indray zany tsika arak'ilay teny hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny bokin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa atombotra ny andro. Dia hiaraka mamaky indray zany tsika dia andinika sy makafaka zany hoe inona indray ny zavatra voasoratra ao anatin'ity toko fahadimy ity. Vakitsika ara ny Apokalipsy toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry ny inandraisan'ny mpanavitra ny boky izay nisy tombo-kase 7 sy ny hira natao ho fiderana azy. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivoany, voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase 7 teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika anokatra ny boky sy hamany ny tombo-kaseny. Ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambanin'ny tany na asokatra ny boky na nahajery azy. Ary nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika anokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anankiray tamin'ilay olona nanao tamiko hoe aza mitomany. Indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda dia nisolofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny 7. Ary hitako fa indro teo avon'ny seza fiandrianana sy ny zava-manenefatra, ary teo avon'olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanana tandroka 7 sy maso 7, dia ny fanahy 7n'Andriamanitra nirahana akany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tany ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananena 4 sy ny olona 420 dia niankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy lovivolamena feno didika azy manitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary ny hira firam-baovao izy ka nanao hoe ianao no mendrika haka ny boky sy hamany tombo-kaseny, fa voavony ianao ary ny ranao no nanavotana ho an'Andriamanitra. Olona azafady fa voavony ianao ary ny ranao no nanavotana ho an'Andriamanitra, olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamantsika ireo, ary manjaka ambonin'ny tany izy. Ary nahita aho sady nandre feon'anjely maro manodidina seza fiandrianana sy ny zava-mananaina sy ny olona, ary nisany dia alinalina sy arivoarivo nanao tamin'ny feo mahery hoe ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika andray ny hery sy ny arena sy ny fahendrena sy ny faherezana sy ny aja sy ny voninahitra ary ny saotra. Ary izao zavatra ary rehetra izao na izay ny an-danitra na izay ety ambonin'ny tany na any ambanin'ny tany na izay ny an-dranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao hoe ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny aja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Ary ny zava-mananena 4 nanao hoe amen, ary ny olona dia niankohaka ka nivavaka. Zay zany ny zavatra hitantsika indray teo anolohan'ny seza fiandrianana. Inona ny zavatra hitantsika teo an-tanan'ny ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana? Dia nisy zavatra teo an-tanan'ilay ambonin'ny seza fiandrianana. Ahoana izy? Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivelany, voapetaka tamin'ny tombo-kase 7 teo an-tany ankavanan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana hoy izy. Zany hoe nisy boky zany teo an-tanan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Nisy boky io. Ary boky io dia nisy tombo-kase 7 ozy izy, ary nisy soratra ozy izy tao anatiny sy tao ivelany zany. Ka rehefa namarantsika zany, namarantsika, resaka zany tsika amin'ny boky hoe inona ary io boky io zany. Dia ny zavatra hita nefa zany dia zao hoe misy teny eo manao hoe aiza izy teo?
andin'ny fahatelo de izy ary tsy nisy tany an-danitra izy na tetỳ tany na tany ambany tany na sokatra ny boky na nahajery azy zany hoe na ny etỳ tany zany na ny an-danitra de tsisy mahasokatra n'io boky io zany eo amin'ny tanan'io mipetraka eo ambony seza fiandrianana io ka ny zavatra hitantsika nefa de ty inona ny zavatra hitantsika teo amin'le namaranantsika an'ilay toko fahefatra de ny zavatra hitantsika teo amin'le andininy faraky amby folo amin'le toko fahefatra de zao ny teneniny hoe ianao tomponay Andriamanitray no mendrika iza no mendrika ianao tomponay Andriamanitray no mendrika io teny io mendrika io de miverina indray io zany eo amin'le andininy amin'le toko fahadimy zany eo amin'le toko fahadimy zany miverina indray zany io teny io eo amin'le andininy faharoa de inona zavatra teneny eo amin'le andininy faharoa ary hitako fa indro nisy anjely mahery ny antso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika anokatra ny boky sy amany tomboka seny iza no mendrika petraka zany le fanontaniana teo amin'le toko fahadimy hitantsika tsara zany le izy hoe ianao no mendrika omena voninahitra rehefa aveo nefa nisy an'le boky teny an-tanan'le mipetraka eo ambony seza fiandrianana nisy tomboka se fito izy io ny soratra tao anatiny sy velany ary ny teny mafy le anjely manao hoe iza no mendrika amany andray ny boky izy sy amany tomboka seny iza no mendrika miverina zany io le mendrika zany hoe ny mendrika ihany zany no afaka manokatra n'io boky io sy mamany tomboka seny raha tsy ilay mendrika zany tsy afaka manokatra n'io boky sy mamany tomboka seny de le fanontaniana zany de zao hoe tsy voavaly le fanontaniana satria nresantsika le andininy fahatelo teo manao hoe andininy fahatelo ary tsy nisy tany an-danitra ozy izy na tetỳ tany na tany ambany tany na sokatra ny boky na nahajery azy tsy nisy tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambany tany na sokatra ny boky na nahajery azy zany hoe tsisy sina zany zareo satria tsisy mahasokatra le boky tsisy mahavita mamany tomboka seny de rehefa nahenao an'izay zany jauna satria io fahitana io zany napahitana ny jauna io fahitana io hoe tsisy mahasokatra n'le boky hoe tsisy mendrika zany de nitomany jauna ho Andriamanitra raha tsisy mahasokatra n'io boky io zany de ahoana tompo de nitomany izy tena nitomany izy zao ny teneny eo amin'ny andininy fahefatra io ary nitomany mafy eo satria tsy nisy mendrika anokatra ny boky na hijery azy tena nitomany mafy zany hoe asode larme zany ijaona tena gogogo tena nitomany gogogo nitomany izy de sady nalahelo izy nitomany iny hitantsika tsara rehefa misy mitomany reny tena de iza zany asokatra ny boky Andriamanitra de ahoana zany raha tsy fantatra ny zavatra miafinao de nitomany sady nalahelo loro indrindra izy de ny anankiray tamin'le olona efatra amby roapolo reny nahitany jauna de nitsetra azy de niteny taminy ahoana izy le anankiray tamin'le olona efatra amby roapolo vakitsika ny andininy fahadimy ary ny anankiray tamin'le olona nanao tamiko hoe aza mitomany indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda dia nisolofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamany tomboka seny aza mitomany ianao fa mahoana izy indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda sy nisolofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamany tomboka seny zany io nampahery azy zany le anankiray tamin'ireo olona teto hoe aza mitomany ianao fa ny olona amin'ny fireneny Joda ozy izy no afaka andrain'io boky io sy ama ny tomboka seny de izy ary zany tsy maintsy mijery sika izy ary io solofon'i Davida io izay izy ary io liona avy amin'ny fireneny Joda io sy solofon'i Davida zany zay lazaina fa naharesy io zany no afaka amaly boky zany de tsy maintsy mijery zany sika hoe izy aloha ty liona avy amin'ny fireneny Joda ty zany efa nresantsika kely ihany izy io fa mety efa fantapatatsika ihany izy io fa tsara hoe tenin'Andriamanitra foana no avelantsika mamaly azy ka raha vao mijery zany tsika le hoe liona avy amin'ny fireneny Joda de tsy maintsy miaingytsika any amin'ny Genesis zany aloha mikasika ny zavatra zay satria any amin'ny Genesis zany de zao hoe any zany no misy ny bénédiction na teny fitahiana sy ny men'Andriamanitra any zany Joda zany ka iza moa le Joda zany de zao hoe
Veritsika kely foana le tantara zany. I Abrahama niteraka ny Isaka. Isaka niteraka ny Jakoba. Jakoba zay antsoina hoe Israely. De Israely zany niteraka 12 lahy mirahalahy. De nanankiray amin'ireo 12 mirahalahy zay ireo zany Joda no anarany zany. Ka rehefa alohan'ny ho faty zany Jakoba na Israely, de zao hoe nitsodrano an'ireo zanany 12 ireo izy. De ao anatin'ny tsodrano zay nomeny zany misy teny fikasana be zany, na teny faminaniana indrindrandrindra ihany koa zany, mikasika ny Joda sy ny taranany, mikasika ny Joda zany, mikasika ny zanak'Israely sy ny taranany aty aoriana zany. De ny amin'ny tsodrano zay nomenan'ny Joda sady faminaniana le izy, de inona ny tsodrano nomenan'ny Joda jerentsika kely ao amin'ny Genesis 7:7 ndray zany no jerentsika. Genesis 7:7. Jerentsika zany Genesis 7:7. Genesis 7:7 de vakitsika ny andininy voalohany aloha. De ahoana izy izy? Ary Jakoba namory ny zanany lahy ka nanao hoe mivoria ianareo mba hanambarako aminareo zay ho tonga aminareo any amparany. Zany hoe sady tsodrano le izy ny faminaniana zany. Mivoria ianareo izy mba hanambarako aminareo zay ho tonga aminareo any amparany. De rehefa tonga teo amin'ny anjaran'ny Joda le tsodrano sy le faminaniana zany, de zao no voasoratra mikasika any Joda zany. 9 ka hatramin'ny 10 no vakitsika. 9 ka hatramin'ny 10. De ahoana izy? Ry Joda, ho derain'ny rahalahinao ianao, ny tananao ho amin'ny vozin'ny fahavalonao, iankoaka eo anatrehanao ny zanaky ny rainao, zanadioana Joda. Ary miremby ianao anaka, mamitsaka mandry tony liona izy, ary tony liombavy ka iza no anaitra azy. Eto zany amin'ny 9 de zao no tenenina zanadioana Joda. Ary izy tary amin'ny Apokalipsy matoa hoe liona avy amin'ny firenen'ny Joda ozy izy. Liona avy amin'ny firenen'ny Joda ozy izy, solofon'ny Davida. Izy no mendrika zany andray ny boky sy amany tombo-kasena. De eto nefa izy de miteny ozy izy zanadioana Joda. Ary miremby ianao anaka, mamitsaka mandry tony liona izy, ary tony liombavy ka iza no anaitra azy. De ahoana ozy izy? Ny te-hipanjakana tsy ala amin'ny Joda, na ny tena fanapahany eo anelanelan'ny tongony mandra-pahatonga ny Silo ka hano azy ny firenena. Ny te-hipanjakana ozy izy tsy miala amin'ny Joda, zany hoe ny fanapahana zany de eo amin'ny Joda. De hitantsika tokoa zao amin'ny taranaky Joda fa mpanjaka ny taranaky Joda, nanjaka teo amin'ny Israely, mbola ho hitantsika eo zay. Ary ahoana izy izy? Ny te-hipanjakana tsy ala amin'ny Joda, ny tena fanapahana eo anelanelan'ny tongony mandra-pahatonga ny Silo izy ka hano azy ny firenena. Zany hoe ito mpanjakana io zany de eo io mandra-pahatonga ny Silo. De ito mpanjakana io tsy ala amin'le Silo koa zany, satria fanapahana mandrak'izay ny fanapahana io Silo. Iza io Silo? Io Silo io natao hoe Mesia na Kristy, zay le Silo. De ozy izy arak'ilay teny teo, ny te fanapahana eo anelanelan'ny tongony mandra-pahatonga ny Silo ka hano azy ny firenena. Zany hoe eo amin'ny Mesia koa zany na Kristy zany io fanapahana io, na fanapahana ara-panjakana io. Ahoana ny faminaniana ihany koa zany mikasika an'izay zavatra zay. De jerentsika ara le izy, satria fantatsika fa le te-hipanjakana zany tsy miala amin'ny firenen'ny Joda zany le izy. De rehefa niteraka nefa zany Joda, teraka izy nanana taranaka izy de tonga teo amin'ilay hoe Isaïe ny taranany. De Isaïe ity zany na hoe Jesse ihany koa ny ilazana azy zany amin'ny teny gasy, Isaïe ity na Jesse zany amin'ny teny gasy, de niteraka any Davida zany izy io. De Davida fantatsika tsara fa mpanjaka Davida, ary ny taranaka Davida ihany koa de nanjaka teo Jerosalema zany tamin'ny firenen'ny Joda zany. De jerentsika kely zay aty amin'ny 12, Isaia 12. Andratsika mijeran'izay zany Isaia 12. Isaia 12 de ny andininy voalohany sy ny faharoa. Isaia 12 de ny andininy voalohany
sy ny faharoa no jerentsika zany de inona zavatra tenenina eo eto mantsika ny teny manao hoe inona ozy izy liona avy amin'ny fireneny Joda ozy izy de hono solofony Davida ozy izy de eto indray zavatra resahany miresaka le solofony Davida indray no resahany eto zany de hono izy izy ary solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese ozy izy Jese io de taranaka izy io taranaka Joda io de amin'ny taranaka Jese indray de zao ny teny hoe ary solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese i solofo ivoaka zany avy eo amin'ny fototry Jese de hono izy ary isy mitrebona eo amin'ny fakany ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana ny fanahin'ny fahalalana azy sy ny fahatahorana any Jehova ary isy lofo mitsimoka izy eo amin'ny fototry Jese avy amin'ny taranaka Jese zany de zao isy lofo mitsimoka io iza io le lazaina ato amin'ny apokalipsy teo zany io le hoe solofony Davida solofony Davida io le afaka mandray ny boky sy mamany tombo-kaseny ny fanahin'i Jehova izy hitoetra izy ao aminy ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana zay zany mitoetra ao aminy zany hoe hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra zany izy io de zao ny teneniny iza ry io solofony iza ry io liona avy amin'ny fireneny Joda io sy ilay solofony Davida le solofo avy amin'ny fototry Jese ozy izy iza ry solofony Davida io de apokalipsy 4:20 ny tenenitsika de tonga de valiny mihitsy izy ato de Jesosy no miteny eto zany Jesosy no miteny andininy 4:20 apokalipsy 4:20 de ny andininy 4:20 apokalipsy 4:20 de ny andininy 4:20 de zao ny teneniny eo izao Jesosy naniraka ny anjeliko anambara aminareo ireo zavatra ireo ho any amin'ny fiangonana izao no solofo sy taranaka Davida nikitana mamirapiratra fitarik'andro iza zany ilay solofony Davida izy solofony Davida iza le liona avy amin'ny fireneny Joda io de ozy izy izao Jesosy naniraka ny anjeliko anambara aminareo ireo zavatra ireo ho any amin'ny fiangonana izao no solofo sy taranaka Davida nikitana mamirapiratra fitarik'andro zany hoe Jesosy ke zany io solofony Davida io Jesosy ke zany liona avy amin'ny fireneny Joda io ary raha mijeritsika zany ny genéalogian'i Jesosy Kristy na ny firazanan'i Jesosy Kristy mijeritsika hoe manomboka hatrany amin'ny ataontsika hoe manomboka hatrany amin'ny Abrahama zany mandrapatonga hatrany amin'ny Jesosy de miainga zany tsika jerentsika hoe Jesosy de iza ny razamben'i Jesosy de tonga hatrany amin'ny Joda le tonga hatrany amin'ny Joda le izy tonga any amin'ny Davida le izy tonga any amin'ny Jese le izy hatrany amin'ny Abrahama jerentsika kely eo amin'ny Luka 4 de hitantsika hoe tena taranaky tena solofo avy amin'ny Davida mihitsy ka i Jesosy zany ary taranaky avy amin'ny Abrahama koa i Jesosy izany jerentsika amin'ny Luka 4 jerentsika to Luka 4 raha mijeritsika zany ny vakitsika manomboka amin'ny andininy 7:20 de zao zany resaka an'io andininy 7:20 de hono izy ary tokony ho efa 30 taona Jesosy raha vao nanomboka ny rarahany ka natao zanaky Josefa izay zanaky hely io zany no nitaizan'i Jesosy zanaky Josefa ozy izy natao zanaky Josefa io ny rain'i Jesosy zany teto tany izy zanaky hely zanaky Matata zanaky Levi zanaky Melki zanaky Janai zanaky Josefa zanaky Matitia zanaky Amosa zanaky Naoma zanaky Esli zanaky Nagai zanaky Mata zanaky Matatia zanaky Seme zanaky Joseka zanaky Joda zanaky iza ozy izy de hoe zanaky Joda ozy izy fa tsy le Joda le mbola zanaky Jakoba io fa Joda hafa io zanaky Joanana zanaky Resa zanaky Zerobabela zanaky Sealtiela zanaky Nery zanaky Melti zanaky Adi zanaky Kosama zanaky Elmadama zanaky Era zanaky Jesosy hafa koa iresahany io zanaky Eliezera zanaky Jeroima zanaky Matata zanaky Levi zanaky Simeona
zanaky Joda, zanaky Josefa, zanaky Jonama, zanaky Eliakima, zanaky Melea, zanaky Mena, zanaky Matata, zanaky Natana, zanaky Davida. Eo zany tsika tonga any amin'ny Davida. Zanaky Davida, zany hoe Jesosy ozy izy de zanaky Josefa. Jesosy de zanak'iza ihany koa. I Josefa nefa de taranaky Davida, zany hoe avy amin'ny Davida naviany Josefa. De Davida nefa zanak'iza? Zanaky Jese ozy izy. Le hoe isolofo izy izy, ivoaka amin'ny fototry Jese. De Jesosy nefa isolofo ivoaka amin'ny fototry Jese io. Zany hoe avy eo amin'ny Davida zany no nivoahany Jesosy. De mandeha indreny izy, zanaky Jese izy, zanaky Obeda, zanaky Boaza, zanaky Salmona, zanaky Nahasona, zanaky Aminadaba, zanaky Arni, zanaky Ezrona, zanaky Fareza, zanaky Joda. Zanaky iza ihany koa Davida zany? Zanaky Joda. Jese zanaky izy? Zanaky Joda. Jesosy zany de zanaky iza ihany koa? Zanaky Joda. Satria nirainy Jesosy Josefa avy amin'ny Joda ihany koa. Zanaky Joda ozy izy, de Joda zanaky izy? Zanaky Jakoba. De Jakoba zanaky izy? Zanaky Isaka. De rehefa avy moa izy tonga zany hatrany amin'ny Abrahama zany, ary mefara any amin'ny Adama mihitsy izy rehefa avy eo zany. Fa zay le tiana andresana tamintsika teo zany hoe ahoana ny firazanan'i Jesosy? Jesosy zany de voaka avaiza. Taranaky izy, taranaky Josefa. Josefa nefa taranaky izy, taranaky Davida. Davida nefa zanaky Jese. Jese taranaky izy, taranaky Joda. Zay le hoe i Jesosy zany de zao hoe io le hoe liona avy amin'ny fireneny Joda, solofony Davida, izy no mendrika andray ny boky sy hamany tomboka sehany ozy izy. De Jesosy mihitsy ny teny, izao Jesosy, izao izy izy le solofony Davida. Izaho le solofony Davida ozy izy Jesosy, izy mihitsy zany no ny teny, Jesosy zany le solofony Davida. De ny zavatra nisy anefa de ty, inona ny faminaniana? Hitantsika teo amin'le tsodrano nomeny Jakoba any Joda. De hoe ny fanapahana ozy izy tsy ala eny aminy, zany hoe ny fanjakana zany tsy miala eny aminy. Ka nisy faminaniana zany io mikasika le hoe tsy ala amin'ny tsy ala amin'ny Joda zany ny fanapahana na ny fanjakana. Mandra-pahatonga an'izy ozy izy, mandra-pahatonga an'le Silo izy izy. Verenantsika kely angely izy teo eo amin'le 7:7. Genesis tofoka 7:7. Verenantsika kely iny Genesis tofoka 7:7. De vakitsika leo amin'ny andininy 10. Genesis tofoka 7:7 de ny andininy 10 de hono izy. Ny te-panjakana tsy ala amin'ny Joda. Ny tena fanapahana eo lelelan'ny tongony mandra-pahatonga ny Silo ka no azy ny firenena. Zany hoe tena panjakana io zany tsy ala amin'ny Joda. Ny tena fanapahana eo lelelan'ny tongony mandra-pahatonga ny Silo izy. De rehefa tonga i Silo de eo amin'ny Silo i fanapahana io mandrak'izay zany tsy miala eo amin'ny Silo ihany koa fanapahana io. De tanteraka zany le faminaniana amin'ny alalan'i Kristy. Fa i Kristy ihany koa izy nefa lazaina nefa Kristy manao ny lazainy Kristy fa mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Lazainy Kristy fa ny fanapahana de hoeny antsoriny. Tsy ala aminy zay fanapahana zay. De jereo fa misy faminaniana aty amin'ny Jeremia 3:20 izy hoe tsy ala aminy fanapahana io zany amin'le taranaky Davida. Jeremia 3:20 jerentsika. Zao ny voalaza ato zany amin'le faminaniana mikasika an'i Kristy. Jeremia 3:20 ny andininy 5 sy ny 9. De zao ny teneniny ato. Andininy 5 sy ny 9. Indro avy ny andro Jehova izay nanganako rantsana marina ho an'i Davida, rantsana zany. Io le hoe solofony Davida, zay marantsana azy. Indro avy ny andro Jehova izay nanganako rantsana marina ho an'i Davida, ka anjaka izy sady hoendry, ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany. Amin'ny andro no namonjena ny Joda sy andrianan'ny Israely fahizay, ary izao no anarana hanonana azy, Jehova fahamarinatsika. Jehova fahamarinatsika. Ho avy zany io fotoana io, le rantsana marina vo amin'ny Davida. Izy anjaka izy ka hoendry hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany. Rehefa tonga zany io rantsana avy amin'ny Davida io de anjaka zany izy io.
ny fanapahana zany iny aminy. De aty amin'ny Luka toko voalohany sika rehefa mijery aty amin'ny Luka toko voalohany, de inona no rehefa nisy mpanompon'Andriamanitra nandray an' Jesosy rehefa noentin'ny ray aman-dreniny tao amin'ny tempolo Jesosy, de nitsodranona taon'ity mpanompon'Andriamanitra ty tamin'ny Jesosy, de jereo tsara ny zavatra teneniny ato. Luka toko voalohany andininy faharoa amby telopolo. Luka toko voalohany de ny andininy roa amby telopolo sy ny telo amby telopolo. Luka toko voalohany andininy faharoa amby telopolo. Zany hoe tsy le mpanompon'Andriamanitra ty fa le anjely mihitsy no nyteniny vantana tamin'ny Maria renin'i Jesosy zany eto. Rehefa niseholy le anjely izy ny amin'ny hoe hiteraka zazalahy ianao izy de ny anarany ataonao hoe Jesosy. De inona ny zavatra nitenen'le anjely tamin'ny Maria, de zao niteneniny eto zany andininy roa amby telopolo sy ny telo amby telopolo. Ny anaran'i Jesosy. Izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avy indrindra. Ary Jehovah'Andriamanitra anome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy. Ary Jehovah'Andriamanitra ozy izy anome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy. Ary anjaka amin'ny taranaky Jakoba mandrak'izay izy, ary ny fanjakany tsy anapahataperana. Zany hoe faminaniana ny amin'ny Kristy zany io. Rehefa teraka Jesosy de le anjely mihitsy no niteny an'io amin'ny Maria, manao hoe izy no lehibe ka atao hoe zanaky ny avy indrindra, ary Jehovah'Andriamanitra anome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy. Ary anjaka amin'ny taranaky Jakoba mandrak'izay izy, ary ny fanjakany tsy anapahataperana. Zany hoe io le hoe tsy miala amin'ny joda ny fanapahana sy ny fanjakana, mandra-pahatonga ny Silo izy. De rehefa tonga amin'le Silo, le Messia zany io, le andriny Kristy. Rehefa tonga amin'ny Messia zany io de fanjakana mandrak'izay zany ny fanjakan'ny Kristy. Rehefa tonga amin'ny Messia zany io fanapahana io. De zay no mikasika an'iny zany de inona ihany koa ny zavatra hitantsika teo zany, de zavatra anankiray ihany koa zany de zao hoe iresaka an'izay tsika rehefa avy eo zany miresaka ny fanapahana io tsika. Satria hoe omenan'ny Kristy le fanjakana. Omenan'ny Kristy io fanapahana io. De inona nefa ny zavatra hitantsika zany eto? Ny zavatra hitantsika teo zany raha niresaka tsika zany de hitantsika zany teo hoe na henontsika hoe ilay liona ilay inona izy teo? Le hoe liona avy amin'ny fireneny Joda sy lofon'ny Davida, ny fanjakany maharitra mandrak'izay tsy manapahataperana, omena azy ny fanjakany Davida rainy ozy izy. Zany hoe ny zavatra hitantsika eto zany de hoe chef du peuple ny hitantsika eto, mpanjaka ny hitantsika eto, fahefana ny hitantsika. Zany hoe c'est impuissant zany ny hitantsika eto, olona mahery zany ny hitantsika eto. Nefa raha mijerytsika ny andininy manaraka zany, zavatra contraire indray ny zavatra resahany, zavatra mifanohatra an'izay ny zavatra resahantsika eo. De jerentsika kely izy, inona ny zavatra resahany eo? Andininy fahadimy sy ny fahenina, Apokalipsy toko fahadimy, andininy fahenina sy ny fafito. Apokalipsy toko fahadimy, de ny andininy fahenina sy ny fafito. Zany hoe mifanohatra amin'ny zavatra hitantsika teo zany ny zavatra resahany. Andininy enina sy ny fafito, toko fahadimy, de zao ny zavatra teneniny eo. Ary hitako, voavin'ny tenenina zany izy hoe nisy lofon'ny Davida, nisy lofon'ny voavin'ny tenenina izy zany teo amin'le andininy fahadimy, manao hoe ny liona avy amin'ny fireneny Joda sy ny lofon'ny Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamanotomboka seny. Io nefa naharesy izy. Ka naharesy inona moa zany Kristy? Naharesy ny fahafatesana Kristy, naharesy le ratsy Kristy. Ary nanetry tena hatramin'ny fahafatesana izy teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjenantsika, naharesy mpandresy izy. Io lofon'ny Davida io nefa naharesy izy, ka io izy no afaka maninona? Liona avy amin'ny fireneny Joda, io no afaka mandray ny boky sy hamanotomboka seny. De nijerentsika teo hoe iza moa le lofon'ny Davida zany, fa le lofon'ny Davida le mpanjaka, le manam-pahefana. Izy no anjaka mandrak'izay ary ny fanapahana zany tsy ala eo aminy. Ny zavatra hita nefa eo amin'le andininy fahenina sy ny fafito de mifanohatra amin'izay ny zavatra hitantsika eo. Ary hitako fa iny teo voan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manaina efatra, ary teo voan'ny olona dia nisy zanak'ondry mitsangana tahaka ny efa voavono, nanana tandroka fito sy maso fito, dia ny fanahy fito an'Andriamanitra ny rana akany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tany ankavanan'ilay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Lazaina fa ny afaka handray le boky dia zao hoe liona avy amin'ny fireneny Joda sy lofon'ny Davida, izy no efa naharesy ka afaka handray ny boky.
ny zavatra naseho azy indray nefa raha aveo nahita ozy izy teo amin'ny teo voan'ny seza fiandrianana ozy izy de nisy inona nisy zanak'ondry nitsangana ozy izy tahaka nefa voavony zany hoe zanak'ondry mampanahelo zany nihita teo nefa voanyresahana teo hoe le solofony davida le liona avy amin'ny firenenjuda zanak'ondry mampanahelo voavono zany hoe voavy natao sakrifisy zany voavy zanak'ondry tsy mbo hoe zanak'ondry velona mbola zanak'ondry voavy novonoana mampanahelo kely eo alohan'le seza fiandrianana mampanahelo ange mijerin' zanak'ondry vonoana zany zay nefa le sary hitatsika eto ary hitako fa indro teo von'ny seza fiandrianana de nisy zava-mananevatra ary teo von'ny lola de nisy zanak'ondry nitsangana tahaka nefa voavono de inona ny zavatra nisy nanana tandroka fito izy ary nanana maso fito de mifanahy fito an'Andriamanitra nirahana akany amin'ny tany rehetra ary tonga izy ka nandray ny boky teo ny tanina ankavanan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zany hoe tia zanak'ondry ity zany tia zanak'ondry voavono ity izy no nandray an'ilay boky teo ny tanan'ilay mipetraka teo amboniny seza fiandrianana raha ny tsara eseho eto zany de iza ny tsara eseho Jesosy Kristy ny tsara eseho eto iza moa ny antsonan'i Kristy tamin'izy teto tany rehefa niteny Jaona mpanao batisa ino le zanak'ondr'Andriamanitra le manaisitra ny fahotany zao tontolo zao satria Kristy zany rehefa manatitra fanatitra ao amin'ny tempolo ny zanak'Israely de zanak'ondry no ateriny eo na zanak'omby na zanak'osy ho fanatitra de i Kristy nefa tandindony iny fanatitra iny zay mahatonga l'izy natsoina hoe Kristy le zanak'ondr'Andriamanitra le manaisitra ny fahotany zao tontolo zao ka rehefa novonoana teo amin'ny hazo fijaliana Kristy mitondra ny helontsika sy ny fahotantsika de iny le sary esehon'le zanak'ondr'Andriamanitra manaisitra ny fahotany zao tontolo zao ty sary eseho eto ity zany de Jesosy eo anatrehan'ny seza fiandrian'Andriamanitra amin'le endriky le zanak'ondry voavono zany hoe Jesosy voavy maty zany io resahana eto ny tonga eo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra amin'ny toerana mbola mahazanak'ondry amin'ny toerana mbola voavono azy zany no tafakatra eo anatrehan'ilay le seza fiandrian'Andriamanitra le Jesosy le zanak'ondry vao nandresy lay fahafatesana le vao nandresy lay ratsy le niaritra teo amin'ny hazo fijaliana sy norana sy nokapohana iny ilay maty nefa velona indray zay no natonga azy hoe ilay naharesy satria ady ange iny teto tany iny fahafatesan'ny Kristy Satana zany nieritreritra hoe resiny Kristy matiny fa mpandresy satria nahoana ratsy ny rahan'i Kristy de tsy voavony zao tontolo zao ratsy ny sorona nataon'i Kristy de tsy voavony zao tontolo zao nalevon'i Kristy tao pasana ny fahotana rehetra sy ny tsy famendrehantsika rehetra nitsangana izy amin'iny ho amin'ny voninahitry ny ray nitsanganan'i Kristy tsisy fahotana intsony mpandresy Kristy de amin'ny endriky ny zanak'ondry iny miseho eo anatrehan'ny seza fiandrian'Andriamanitra Kristy izany inona ny sary esehon'izay ho resahantsika zany zay fa alohan'ny resaka amin'izay tsika de inona ny zavatra resahany miresaka ihany koa izy ny amin'ny hoe ty zanak'ondry ity de manana inona manana tandroka roa izy manana tandroka fito izy zay mantsy teny hoe tsy tandroka roa aono izy teo andin'ny fahenina iteo izy de ozy izy hoe ary hitako fa indro eo von'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananevatra ary teo von'ny lolona de nisy zanak'ondry nitsangana teo tsangana tahaka nefa voavono nanana tandroka fito sy maso fito dia ny fanahy fiton'Andriamanitra ny raha ny akany amin'ny tany rehetra nanana tandroka fito zany izy ity inona ary le tandroka fito raha vao miresaka antsika hoe tandroka ato amin'ny soratra masina efa nianarantsika teto mikasika an'iny de hoe mpanjaka na fanjakana ny asehony ary misy heviny anankiray ihany koa ny tandroka ihany koa de iny symbole de puissance ihany koa ny tandroka zany hoe fahefana io nefa le niresahantsika teo Jesosy de inona liona avy amin'ny fireneny Joda ny fanapahana ozy izy tsy miala eo aminy maritra mandrakizay ny fanjakana ozy izy no andray ny fanjakany Davida rainy ozy izy tsy manapahataperana ny fanjakana ka eo zany amin'ny matandroka azy zany de hoe le tandroka zany fahefana le tandroka fanjakana le tandroka mpanjaka ary le hoe fito inona ny dikan'le fito de hoe amin'ny fahafenona na hoe fahatanterahana
zay ny fanjakany Kristy dia tsy manam-pahataperana zany fanjakana mandrak'izay zany omena azy zany io fanjakana io zay mahatonga izy manana tandroka fito izy eto zany tsy hoe de hoe sary fahitana zany no aseho an'Jaona eto fa ninona ny hevitra zay zavatra zay ny fanapahana sy ny fanjakana sy ny fahefana dia omenan'i Kristy ary tsy manam-pahataperana io fanjakana io fanjakana mandrak'izay zay le hoe tandroka fito maneho an'le fahefan'i Kristy maneho azy amin'ny mampanjaka azy maneho ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'izao tontolo izao zay miankohaka eo anatrehany amin'ny fahafenona zany amin'ny fahafenona dia lazaina fa Kristy manino mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo lazaina fa mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo jerentsika inge aty amin'ny apokalipsy toko fafito ambin'ny folo andininy efatra ambin'ny folo apokalipsy toko fafito ambin'ny folo dia ny andininy efatra ambin'ny folo dia ahoana izy izy miresaka ny Kristy andininy efatra ambin'ny folo ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aresy azy eto zany Kristy le zanak'ondry resana ohatra le hitantsika eo ambony eo anatrehany le seza fiandianana dia izy ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aresy azy satria tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka izy ary aresy azy koa izay momba azy dia olona azo antsy voafidy ary mahatoky satria tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka izay mahatoky tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka zany hoe mpanjaka amin'ny fahafenona fanjakana amin'ny fahafenona ny fanjakan'i Kristy amin'ny mahampanjaka azy koa dia mpanjaka ny mpanjaka izy tompony tompo zay mahatonga hoe tandroka fito zany le tandroka eo amin'ny Kristy satria nomena azy ny fahefana rehetra toko fahasivy ambin'ny folo any koa andininy efatra ambin'ny folo toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo dia zao no teneniny ary ny antokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy sady samy mitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo rongony madinika sady fotsy no madio ary averiko tsara ary ny sabatra maranitra nivoaka tamin'ny vavany mba hameleza ny firenena ary izy anapaka azy amin'ny tehim-by ny sabatra maranitra izy izy nivoaka avy tamin'ny vavany mba hameleza ny firenena ary izy anapaka azy amin'ny tehim-by ary izy no manitsaka ny famiazany divay ny firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra tsy toa dia andininy fahenina ambin'ny folo ary manana anarana voasoratra eo amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo manana anarana zany Kristy misy sabatra maranitra mivoaka izy amin'ny vavany mba hamelezan'ny firenena ary izy anapaka azy amin'ny tehim-by izy izy dia andininy fahenina ambin'ny folo ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ny miaramila ny any an-danitra rehetra manaraka azy izy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ny fahefana rehetra dia eo omena azy eo am-pelantanany zay zany ny hevitra le hoe tandroka fito zany le fahefan'i Kristy zany no resahana eo le fanjakan'i Kristy no resahana eo amin'ny fahafenona zany sy amin'ny fahatanterahana io zany tsy dimbiasa na fanjakana eto tany intsony fa io le fanjakan'Andriamanitra zany zay mahatonga hoe fanapahana izy tsy miala amin'ny tsy miala amin'ny jodo izy mahandra-pahatonga ny Siloa izy ka rehefa tonga amin'ny Siloa le Mesia dia zao maharitra mandrak'izay fanjakana io zany eo am-pelantanan'i Kristy io fanjakana zay le tandroka fito zany zay no mikasika an'iny dia toizantsika amin'ny herin'indray fa tapitra ny fotoanantsika amin'ity an'ity hiary hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra hivavaka tsika rany Tomporay masino misotranao zay mankalaza anao ary mideranao fa noho ny fahasoavanao dia afaka mbola niara-nianatra sy nandinika ny teninao manamasinana iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana sorato am-pony iray ny teninao ry ataovy an-tsainay dia oka ny fanahinao hiasa amin'ny tsirairay avy atanteraka ny sitraponao dia ompelantananao sady any koa ny ametrahanay ny fotoana izay rahanay manao indray ny amin'ny ho avy dia raina mandrakizay ny anaranao raha io ny anaran'i Kristy nanandraty an'izao vavaka soa eto anatrehanao amen voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny voninahitra so an'ny zanak'ondry hatramin'izao ko mandrakizay amen dia babaitsika rehetra manaraka indray